Fianakaviana lehibe ho anay indray no mitsidika nytokantranao amin'ity androany ity. Androany isika dia hiaraka hanompo an'i Jesosy eto indray ary mino aho fa handray zavatra ianao androany fa tsy ho diso fanantenana raha toa ka hanaraka an'izao fandarana izao hatramin'ny farany. Kanefa mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha isika hivavaka aloha hametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'i Jesosy. Ndao antsika ekipy ary hanondrika ny lohantsika. Mbola misaotra mankasitraka be da be anao indray izay ry Andriamanitra ry any tsara indrindra ilay izy atraitraka mandrakizay. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay satria raha tsy mifamindraponao dia tsy velonay toy izao izahay ary raha tsy mifamindraponao ihany koa dia tsy afaka natateraka an'izao fandaharana natao aho hidiranao izao izahay. Ka tena hoe misaotra be da be Jesosy ary mankasitraka anao izahay ny amin'izao fotoana izao. Ary manaraka izany tompo dia izao apetraka fena eo am-pelantananao izao fotoana ahafahanay manompo anao izao mba tena hoe ny herinao tokoa ane no anjaka, ny fanatrianao tokoa ane no tsapa, ny tsiraray avy na izahay ihira eto na ny tsiraray avy ny tokantrano. Aza vela izy diso anjarana dia iray amin'izy ireny azy fa tena aoka tompo aneo mandriamanitra anao ianao. Asehoy aminay Jesosy fa miasa amin'ny alalan'izao fandarana izao ianao na dia hoe amin'ny alalan'ny Facebook sy YouTube no hanantaterahanay an'izany. Andriamanitra manasa anao zahay mba tena ianao tokoa ny toetra eo ambony fiandriananao anatin'ny fiderana hira izay atolotra eo anao rehefa avy eo ary aoka ny fanainao masina no hitarika anay eo amin'ny sitraponao mba tonga anay tsy handiso fanantenananao amin'ity androany ity na hoe endrika ivelany fotsiny iranay eto fa tena hoe ho afa-po tokoa ane ianao tompo ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonay eto na vavaka na fanentanana na hira mba tena hoe ho afa-po tokoa ianao ka tonga anao anatsotra ny tananao amin'ny tsiraray avy any tokantrano any sy aminay izay handray anjara ny amin'ny fampahirezana sy hira eto amin'ity toeran'ity. Aoka ny fanainao masina no hanenika, aoka ny fanainao masina no handrakotro, aoka ny fanainao masina no ameno anay tsiraray avy mba tena hoe ianao tokoa ane Andriamanitra ny asa ao anatin'izao fotoana izao. Mamelahy anay raha toa ka misy tsy araka ny sitraponao ny amin'ny fiainanay, mamelahy anay raha toa ka misy fahadisoana klema ny zavatra izay atolotra eto fa aoka tompo ho voarakitra tanteraka ny famindraponao ny zavatra rehetra manomboka amin'izao fiandohana izao ka hatramin'ny famaranana nyity fandarana ity. Ka omenay voninahitra dia aza mandrakizay ianao ry Andriamanitra ry any tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy nanovana izany vavaka izany. Amen. Andeha isika amaky ten'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny fitomanina toko 7:5-20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Androany te hampahery anao hoe raha tena ivonina hitady an'Andriamanitra ianao androany amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia ho hitanao fa aneo ny fahatsarana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Andriamanitra ane Andriamanitra tsara ny Andriamanitra izay vavahantsika leny na ary aisanao ane dia Andriamanitra tsara na inona mety hoe hitanao tsara amin'izao tontolo izao dia tadidio fa Andriamanitra dia tsara lavitra mihoatra amin'izany zavatra rehetra izany. Na inona hitanao hoe mety tonga lafatra amin'izao tontolo izao amin'izao univers izao dia tadidio fa Andriamanitra dia mihoatra ny tonga lafatra izany hoe plus que parfait. Mendrika tokoa izy raha ho deraintsika, mendrika tokoa izy raha hiobitsika, mendrika tokoa izy raha ho dokafatsika na amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny mozika. Fa ny zava-dehibe dia izao indrindrandrindra ny fonao tena feno, tena hoe tena feno fandresen-dahatra ao anatin'ny fonao hoe tena tsara Andriamanitra ka mendrika tokoa izy no hoderaina ao anatin'ny formany be da be. Amaky ten'Andriamanitra anankiray ihany koa anetsika izay ao anaty Salamo 7:7-7 dia mivaky toy izao hoe sady tsara ianao no mpanao ny tsara, ampianaro ahy ny didinao. Davida mpanjaka izy, na mpanjaka raha izy dia resy lahatra tanteraka tao anatiny hoe tena tsara Andriamanitra ary mpanao ny tsara. Any ka ny adreseny an'izay fandokafana izay Andriamanitra, izay fiderana izay Andriamanitra hoe tena tsara ianao no mpanao ny tsara satria tena resy lahatra ny tao anatiny hoe tsara Andriamanitra ary tena mpanao ny tsara. Ary izaho milazanao fa tsy hoe tsara fotsiny Andriamanitra araka ilay niteneniko teo fa mihoatra no ny tonga lafatra Andriamanitra ka mendrika ny hoderaina, mendrika ny obiana. Androany ary aty hanentananao araka izany thème antsika izany hoe
andao isika hiara isalahy hideran'andriamanitra, hiara entana amin'ny fo iray fanahy iray saina iray hoe hideran'andriamanitra noho ny fahatsarany, noho izy hoe tena andriamanitra merveilleux sy magnifique ka andao ary sika hiaraka anao an'ity hira ty hoe tsara ianao sady mpanao ny tsara ihany koa. Izao fiainako izao efa napetrako aminao, ianao Jesoa ilay mpamory zay fanekeko andriamanitro, izay mitranga amiko anio ampitsoratry izay ekeko fapetrina zamboly anao no miay, kadera no atolotro ho anao ry tompo, fatsary anao sady mpanao ny tsarako, izay rehetra ataonao sy avelanao itrangako, de maso satry tsara anao sady mpanao ny tsarako. Ty olo lazaiko izao, izay mitranga eo aminao, raha mbola Jesosy lay mpamboly jinoekenao andriamanitra, de lalana tsaranao sy fiainanao anao izay, sy tondra fiadanana ety sy oratry izay, kadera no atolotro ho anao ry tompo, fatsary anao sady mpanao ny tsarako, izay rehetra ataonao sy avelanao itrangako, de maso satry tsara anao sady mpanao ny tsarako, kadera no atolotro ho anao ry tompo, fatsary anao sady mpanao ny tsarako, izay rehetra ataonao sy avelanao itrangako, de maso satry tsara anao sady mpanao ny tsarako. Amen. Sady tsara sady mpanao ny tsara tokoa ny andriamantritsika. Arak'ilay ten'andriamanitra vakitsika tery am-boalohany hoe raha manantena azy ianao dia ampiaina ny fahatsarana eo amin'ny fiainanao izy dia ho tanteraka tokoa zany raha ohatra ka hoe abandonenao daholo ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanao dia apetraka eo ampelantanan'andriamanitra. Misy ten'andriamanitra anankiray zay efa mino fa diso fantatritsika loatra le izy ao amin'ny Salamo fa 4:30 manao hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Mazavabe zany ten'andriamanitra zany. Le tononkira teo ihany koa na zavabe hoe ry olonao lazaiko anao fizaretra mitranga eo aminao dia aza tahorana fa raha petraka eo ampelantanan'andriamanitra dia hitanao fa andraiandraikitra Andriamanitra. Dia tahaka izany ihany koa ty hoe raha mialaka amin'Andriamanitra ihany koa zany ianao dia
aneo ny fahatsarany eo aminao koa Andriamanitra. Dia ny ampahiresiko anao indray ao anatin'ilay hira manaraka reto dia zao hoe aoka isy fiderana feno fahatsarana an'Andriamanitra hipololotra ao amin'ny vavanao sy ao anatin'ny fonao indrindra indrindra. Andramo tokoa ka izaho fa tena tsara Andriamanitra ary hitanao fa hiazakazaka eo amin'ny fiainanao ny fahatsaran'Andriamanitra raha manantena azy ianao ary raha ohatra ka vonona hanantona azy hanolotra ny fiainanao rehetra eo am-pelantanany. Ndao ary sika hiaraka hideran'ny tompo hihira hanambarana izany fahatsaran'Andriamanitra izany satria tena mendrika an'izany tokoa izy dia hitanao fa mpiarina eo amin'ny fiainanao ihany koa izany fahatsarana izany. Ndao ary sika hiaraka hanompo ny tompo ao anatin'ny reto hira reto. Amen.
idrafokwanao anjaka maimoto miazakazaka manotronay niatsaranao afokoanao ny androm-pianako jesosy iainako idrafokwanao anjaka manoto miazakazaka manotronay niatsaranao tompo natoky anao jesosy natoky anao teo amin'ny fiainako nasenao ay fa tsara sianao isaky ny miainao Jesosy iraiky eo ny tsika iaraka nandritra fe hoe natoky anao teo amin'ny fiainako natoky anao teo amin'ny fiainako nasenao ay fa tsara loatra anao nasenao ay fa tsara loatra anao isaky ny miainao Jesosy iraiky ny atsara natoky anao natoky anao natoky anao teo amin'ny fiainako nasenao ay fa tsara loatra anao isaky ny miainao Jesosy iraiky ny atsara jesosy eo iraiky ny atsaranao Jesosy iraiky ny atsaranao iraiky hatrany hatrany ny atsaranao jesosy iraiky ny atsaranao satria mendrika ianao tompo mendrika antera rehetra ianao no ny fahatsaranao amen tsara loatra ianao jesosy mihoatra ny tonga lafatra ianao sady mpanao fahagagana amen mendrika ny deja sy miasa asandratsay ny tananay manao mba ho voninahitra mendrika ny deja sy miasa asandratsay ny tananay manao mba ho voninahitra tsara ianao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao zayo mendrika ny deja sy miasa asandratsay ny tananay hoanao mba ho voninahitra mendrika ny deja sy miasa asandratsay ny tananay hoanao mba ho voninahitra tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao zayo tsara ianao
tsara miotranao miazonay ny tananao ralavitanao ao de irery mbola vetsika ihany hoe tsisy ny tsara miotranao tsisy ny tsara miotranao miazonao mandrakariva ny tananao mamoky amin'ny herinao ianao de irery aniranao no feno hoe tsisy ny tsara miotranao miazonay ny tananao ralavitranao ao de irery aniranao no tena feno hoe Ralavitranao ao de irery aniranao tsisy ny tsara miotranao miazonay ny tananao ralavitranao ao de irery aniranao feno ety ampamaranana dia mbola te hampahery anao hatrany ary tsy ho leo mihitsy aho hiteny aminao hoe tena tsara rangahy Andriamanitra tena raha ny amiko manokana dia resy lahatra hoe tena tsara io Andriamanitra io tadidro fa izy no nahary aisy anao zavaboariny izao sy anao reny voninkazo hitanao any tsara eny zavaboariny nampitafiany voninahiny sy ny fahatsarany reny biby hitanao na manidina na mandady amin'ny tany na mandeha reny dia zavaboariny reny ary nampitafiany voninahiny sy ny hatsarany avokoa ka noho izany dia te hilaza aminao hoe mendrika hatrany Andriamanitra no hoderaina noho izay fahatsarany izay ary te hampahery anao ihany koa aho hoe raha tena ao anatinao zany hoe fandresen-dahatra hoe tena tsara zany Andriamanitra dia ho feno ny famindrapon'Andriamanitra mandrakariva tokoa ane ny fiainanao ka ao anatin'izao hira faran'izao dia aoka ianao amoaka vava hoe tsy misy Andriamanitra tsara afa-tsy Andriamanitra irery ihany ary ampy anao zany fahatsaran'Andriamanitra izany kanefa mialohany anaovantsika izany hira zany dia hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ary hivavaka ihany koa tsika mba tena hoe ho hitondra bénédiction be da be eo amin'ny fiainanao ane ity fandarana ity dahoarina tena misaotra be da be hatrany izay Jesosy satria raha tsy anao dia tsy ho vita somatsara toy izao fandarana izao tsy totosa tahaka izao fandarana izao tena mankasitraka be da be satria teto ianao nanatrika any teto ianao ary ianao nefa nilaza fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia eo avoany ianao ary mino ihany koa fa any tokantrano tany namangy ny tokantrano tsiraray avy ianao mankasitraka tompo satria afaka nioby ianao zahay afaka nideranao zahay afaka nanambara ny fahatsaranao zahay afaka nilaza izahay fa tsy misy tsara mihoatra anao afaka nanambara izahay fa ny androm-piainana rehetra dia hoentinay hanambarana ny fahatsaranao ka tena hoe mankasitraka tompo satria raha mbola nisokatra ny vavanay dia noho ny famindraponao raha mbola afaka nietsika ny tananay nisandratra ho anao dia mbola noho ny famindraponao noho ny fahatsaranao irery ihany ka tena misaotra ary mankasitraka be da be tompo ary ankehitriny dia mino a tompo fa tsy nijerijery anay fotsiny ianao tamin'ity androany ity fa ianao nefa nitsidika ny tokantrano tsiraray avy namangy ny tokantrano tsiraray avy ary naneo an'izany hoe mahatsara anao izany ianao naneo an'izany hoe Andriamanitra tsara teo amin'ny tsiraray avy zany tokoa ianao mino a tompo
fa tsy androany fotsiny ihany any eny rehetra ny atsapa ny fahatsaranao fa eny mandra-piavinao eny amin'ny raha hoalanitra dia atsapa sy ainany zany fahatsaranao zany any eny tsy raray avy zay rehetrarehetra manatenanao arak'le teninao zay hitana eto amin'ny fitomanina teo hoe tena ampiainany fahatsaranao eo amin'ny tsy raray avy tokoa ianao amin'izay manantenanao ary amin'izay rehetra mialika aminao ary nizaniza tompo anantona anao nizaniza tompo iroso ak eo amin'ny fanatrianao hikatsaka an'izany fahatsaranao zany dia tena ahitane izy a ny voninahitrao mandrakizay eo amin'ny fiainany hatrany amin'ny taranaka faramandimba ka omena voninahitra mandrakizay ianao tompo ianao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra halleloia amen dia izay sy izay ny fotoanantsika teto manao veloma mandra-pionanao indray ary amin'ny herintoy izao indray aza tapaka ary ao hatrany ny fandaharantsika veloma tompoko